Ny anoho ny asa tsara vitan'ny ministra teo aloha ary anarana amin'ny fomba ainganareo lemaka fambolem-bary izay sopotry ny vary eto Madagasikara no anisan'ny vaindondra raha lehibe imason'ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Andriamatora Milson Arfidy eo amin'ny fandraisana ny fitantanana indray ity departementa ity. Misy ny paikady mazava anatanterahana izany. Efa misy tokoa ny paikady nandinika lalina izay vina sy ataontsika hoe mission apetraka amin'ny ministère amin'izany fahavitanana ara-tsakafo zany raha antsika mahalala fa foto-tsakafontsika malagasy dia ny vary. Anatin'izay ny vina napetraka ny frontière dia nihatratra n'ilay 100,000 hectares ankoatran'izay efa misy zany. Zao fotoan'izao nefa miara-mahita koa fa betsaka ireo sombotra izay tsy dia tena mahavokatra araky ny ilana azy ka raha mivary manokana ohatra ny jerena dia ao zany ireo nouveaux aménagements araky ny tenenin'ny préféré zay fa hiezaka koa tsika hi-restaurer hoe amerina amelomina ny famokarana eo amin'ireo le sopotra miteny hafa dia restauration de la capacité de production des greniers averitsika ezahana misy maro ny asa taony zany foto-drafitrasa misy mila renina ny fampianarana ny olona ny tena manara-penitra ny fambolem-bary ary indrindra ny fampiasana ny matériel agricole. Misy amin'ireo toerana vaovao kosa izay efa hitan'ny ministera efa mazava daholo izany toeran'izy ireny dia tsy maintsy apetraka daholo ny fitaovana rehetra ny fahaiza-manao ampitaina amin'ireo mpamboly vary ary apetratsika koa izay foto-drafitrasa fanodinana mba ahafahan'ireny sombotra vaovao reny tena mamaly ny filany malagasy ary ny tanjona moa dia tsy hanafatra intsony isika fa rehefa mipetraka ireo paikady ireo tsy hijano eto amin'ny océan Indien ihany no azosika exporter. Ankoatra ny vary misy ihany koa ny ezaka amin'ireo sakafo hafa. Ankoatran'izay dia eo koa ny sakafo izay entsika hiadiana amin'izany tsy fandaliana sakafo zany dia ny katsaka sy mangahazo. Tsy hoe tsy jeriny hafa akory tsika ny any amin'ny faritra atsimo zao dia anisany ampitsika any efa nivoambara tamin'ny vokatry ny koloko hoe jery-mikasika amin'ny fambolena Pemba fa zany fampiakarana ny vokatra amin'ny katsaka sy ny mangahazo zany ary tsy vitany hoe fampiakarana andreo fa fanodinana azy eto amintsika eto Madagasikara zao efa betsaka ny manao fécule de manioc ny gary zany efa tena be dia azo tehirizina roa taona raha manana zany ny olona tsy na misy ara ny ahitany tamika dia efa mba azosika ny metraka ny efa henonareo koa ny isy fotoana efa niteny ny filompireny mikasika ny fametrahana ny banque alimentaire zany hoe karazana banque efa vokatsika maro ireo vary katsaka mangahazo sy efa voatahiry vita maina tsara azo apetraka amin'ireo banque alimentaire. Totosan'ny 17 Aogositra 2024 lasa teo ny famondram-pahefana teo aminy sy ministra teo aloha Ranarivelo Lucien.